Sehatra ny fampianarana kosa isaky ny telo volana farany ao anatin'ny taom-pianarana manatanteraka hetsika varavarana misokatra ny sekoly tsy miankina Edena etsy Tanjombe Ambohimanarina. Tamin'ny ity taom-pianarana ity dia niasa botsy lasa teo nanatanterana izany hetsika goavana izany. Amin'izao famaranana ny telo volana farany amin'ny taom-pianarana 2024 2025 izao dia nanatanteraka varavarana misokatra ny sekoly tsy miankina Edena etsy Tanjombe Ambohimanarina ny sabotsy teo izay efa fanaon'ny sekoly. Ny tanjona tamin'ity varavarana misokatra ity moa dia ny anaovan'ny sekoly tatitra amin'ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ireo hetsika nataon'ny sekoly nandritra ny taona. Misy ihany koa ny fanakalozan-kevitra teo am-panabe sy ireo ray aman-dreny momba ny resaka fanabeazana. Zavatra natao androany zany dia réunion des parents izay fatao isataona izy io. Ny zavatra andresana voalohany tao dia ny resaka activité. Izay activité izay dia ao anatin'ny fanabeazana ihany koa satria ny sekoly Edena dia manabe na ara-batana na ara-tsaina. Ny tapany faharoa dia resaka fampianarana rano fotsiny. Izany hoe taritra natao tamin'ny ray aman-dreny zany hoe mahasamihafa sekoly Edena amin'ny sekoly rehetra dia misy fanadinana 5 indray atao ao anatin'ny taom-pianarana iray. Dia amin'izay zany ny ankizy afaka manao ny tombanezaka na ny évaluation amin'ilay fanadinana 5 izay ao anatin'ny taom-pianarana. Ankizy moa kilasy fanadinana avokoa na nisontra kilasy antenatenany ny intermédiaire zany na ireo kilasy fanadinana 7e sy ny 3e sy ny terminal efa mirary soanareo sady zany ankizy mahombiaza tsara dia mivavaha tsara ataovy tsara ny révision dia mirary soanareo ny sekoly Edena ho tao avoaka soa tsara amin'ny fanadinana izay ataonareo. Tamin'izao varavarana misokatra izao no nentin'ireo ray aman-dreny mpianatra na fantatra bebe kokoa ny ezaka nataon'ireo zanany sy nandraisan'ny toromarika avy amin'ny mpanabe. Marina fa isy ny fitaom-pivavahana izay karakaran'ny sekoly entina hitrotroana ambavaka ireo mpianatra rehetra hanala ny fanadinam-panjakana eto amin'ny sekoly amin'ny taona ity.